fifalinana lehibe ho ahy indray ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopototry ny fahitalavitra amty andro androany ity. Mihitsy matoky ao fa amin'ny alala zo afatra entiko zao dia iasa eo aminareo Andriamanitra ka azo valimbavaka ianareo ao anatin'izao andro vitsivitsy melohan'ny amaranantsika ny taona izao. Ka melon'ny hitondrako ny afatra na ny tenin'Andriamanitra mikasika any am'izay indrindra de hoy aho hoe andao isika hiaraka hivavaka, ianao hivavaka, zao ihany ko hivavaka, ary ataovy amin'ny fono rehetra zany vavaka izany fa iaino Andriamanitra, amaly Andriamanitra, ary ho tonga fitahina ho atsika ty fandarana zay arahantsika ity, hivavaka isika. Andriamanitra, misaotranao zahay fa mbola nomenao tombon'andro avelomana ka nahatratran'izao andro vitsivitsy melon'ny amarananay ny taona 2024 izao. Ankehitriny aza dia mijoro eto anatrianao ny mpanomponao fa hitondra ny afatra anambara ny teninao milaza fa hiasa eo amin'ny olona ianao Andriamanitra melon'ny amaranana ny taona ary iaino sy amaly ny vavaka zay ataon'ny olona tsiraray avy ianao. Ny herin'ny fanenao masina ny hiasa amin'ny mpanomponao, hiasa amin'ny teny zay ambarako, ary hiasa am'ireo olona zay efa eo apototry ny fahitalavitra. De raina mandrakizay ny ianao Andriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho Jesosy ato amin'ny boky Marka 2:2-20 eno tsara ny voasoratra. Ho Jesosy, koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo de mino fefanandray ianareo de ho azonareo izany. Averiko fakina ihany le teny. Koa lazaiko aminareo, ho Jesosy, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo de mino fefanandray ianareo dia ho azonareo izany. Ry mpiany malala, tsy resaka fotsiny na ono ny filazan'ity baiboly ity fa miainy ny vavaka ataotsika olombelona Andriamanitra sady mamaly an'izany vavaka sy mifakatantsika izany. Tsy resaka fotsiny zany, tsy onono fotsiny zany, fa tena marina tokoa, tena izany tokoa ny tompoandriamanitra tsy to le nahary lanitra sy ny tany sady nahary atsika zanak'olombelona. Marobe mihitsy reo andinitsolotra masina ao anatyity baiboly ity no milaza fa tena miaino ny vavaka ataontsika Andriamanitra sady mamaly an'izany vavaka izany eo amitsika tsiraray avy. Ohatra am'izany, hoy ny tompoandriamanitra tsy to ao am' Jeremia 4:3-5. Ary ao tsara io voasoratra io hoe, hoy Andriamanitra amitsika am'ty androandroany ity, antsoy aho dia ho valiko ianao, antsoy aho i Andriamanitra de hianao aho ary ho valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe, zavatra goavana be, saripatarina tsy takatry ny sainao ho ataoko aminao zany hoy Andriamanitra. Jeremia 4:3-5. Hoy ndray Jesosy Kristy ao am' Matthieu 7 ao 7 ka hatramin'ny 11. Areo ihany ko voasoratra io, Mangataha ianareo o Jesosy, mitadiavy ianareo o Jesosy, dondony ianareo o Jesosy, fa zay mangataka no mahazo amin'Andriamanitra, zay mitady de mahita an'Andriamanitra, zay mandondona de ho voana ny varavaranlanitra ho azy. De nanao fanoarana Jesosy hoe izy aminareo mo hoe ram-pianakaviana raha angatany zanamofo, zay voasoratra io, ka hoe anome azy vato. Andriamanitra tsy anome zavatsoa ho azy mangataka aminy va. Zany rehetra zany ry havana de manamafy amitsika
fa Andriamanitra lay naharany zao rehetra zao, lay Andriamanitra nahary atsika zanak'olombelona de Andriamanitra mihainy vavaka sady Andriamanitra mamaly vavaka. Tena araky ireo andinitsolitra masiny reo mihitsy ny momba an'Andriamanitra ry havana. Akoatra zany, maro ihany ko ireo tantara ato anatin'ity baiboly ity no manamarina an'izany hoe Andriamanitra mihainy ny vavaka ataotsika sady mamaly ny vavaka ataotsika. Ianao angambany no tsy mbola ny vavaka fa raha taka de tena resy lahatra ao, fa reo tantara anatin'ny baiboly manambarany am'izany de tena marina tokoa. Ohatra iray ity tantarako aminareo ity de ny tantarany Daniela. Voalaza ny baiboly fa lava be moa le tantara ka tsy hita hoe hovakina amitsika le izy, fa voalaza ny baiboly fa nandalo olana faran'izay tena lehibe Daniela. Satria nahoana? Satria tsy nety nakatoa ny didy mpanjaka. Ny didy mpanjaka tam'izany fotoana zany didy tsy azo ovana fa tsy maintsy ampiarina, de ny hoe ao anatin'ny 30 andro de tsy azo na iza tao ny manao fangatahana na amin'ny olombelona na amin'ny hery hafa afa-tsy ampanjaka herery any. Fa raha misy olona mandika an'izany de ho samborina izy, ho afatotra izy, de atsipy any amin'ny toerana misy liona mba ataony liona sakafo. Ho an'ny Daniela manokana nefa, raha ny voalazan'ny baiboly no jerena, de afady azy hoe ivavaka ihany, iankohoka ihany, ka hoe amin'ny mpanjaka, amin'ny olombelona. Tena tsy mety amin'ny Daniela zany, fady amin'ny Daniela zany. Entre parenthèse ataovy zavapady amitsika satria zay ny voalazan'ny baiboly, ny mivavaka, ny amiankohaka amin'ny zavatra hafa ianao hoe toy ny vody hazo, na toy ny hoe sarivongana, na toy ny hoe zavatra eny amin'ny lanitra, zavatra hita maso. Ataovy zavapady zany fa tsy fanao raha ny voalazan'ny baiboly no jerena. Mampalelo an'Andriamanitra ny mahita olona miaina amin'ny fiainana tahaka izany, ary matonga ozona mihitsy raha ny voalazan'ny baiboly no jerena. De Daniela kosa de tena tsy nanaiky mihitsy izy na dia hiatra manaina azy ny zavatra ataony. Farany no samborina Daniela de natsipy tao anatin'ilay toerana misy liona. De akory ny zava-magaga vakio eo amin'ny Daniela 9:1 vakio nge hatramin'ny 720 fa lava be le izy. Fa rehefa natsipy tao anaty lavaka Daniela dia tsy nanakery nandratra azy le liona. Inona ny antony? Satria fony tsy mbola nisy ny olana dia fanaony Daniela ny mivavaka amin'Andriamanitra, fanaony Daniela ny mifandray amin'Andriamanitra. Rehefa tonga indray ny olana de tsy niova tam'izany mihitsy Daniela, fa dia nataony foana ny vavaka tamin'Andriamanitra sy ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ary zany vavaka, zany fifandraisana ataony tamin'Andriamanitra zany de nafaly an'Andriamanitra ka natonga an'Andriamanitra tsy maintsy nandray andraikitra mba hiainy ny vavaka Daniela, mba hamonjy any Daniela rehefa tonga ny fotoatsatra tahako zao na andalovan'izao. Tantarain'ny baiboly mantsy fa intelo isan'andro Daniela no nivavaka tamin'Andriamanitra, nifandray tamin'Andriamanitra. Tena faly nge Andriamanitra tam'izany fihetsika sy zavatra nataony Daniela izany. Tena faly Andriamanitra. Andao nge vakitsika ny baiboly Daniela 9:1 de vakitsika ny 2:1 ka hatramin'ny 2:13 ihany aloha. Ary voasoratra io no fatry Daniela fa efa voisiny ny didy de nakao an-tranony izy, ary mivaravarany tranony ambony na nandrify any Jerosalema dia nivoha. Koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrany Andriamaniny izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. De diganitsika indray de manomboka ety amin'ny 7:10 dia nandidy ny mpanjaka ary nentina Daniela ka natsipy tao andavaky ny liona.
de niteny mpanjaka kananao tamy Daniela hoe Andriamanitra ao zay tomponao mandrakarivany amonjy anao, ary nisy vato natapina ny vavalavaka, ary mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanomboka seny sy tamin'ny famboka seny Andriandany mba tsy ovana ny teny ny amin'ny Daniela. De toy isantsika ndray ary amin'ny andininy 7 asafady aloha tonga de amin'ny 10 atomboka ka ny fomaraina koa ny mpanjaka ka nandefanyana ho any amin'ny lavaka ny liona, ary no tonga teo amin'ny lavaka izy dia niatso amin'ny Daniela tamin'ny feo malefaka. Eny ny teny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona, zany hoe ny mpanjaka zany de tena niaiky fa Daniela de mpanompon'Andriamanitra velona. Ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona, mo Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva mahavoatra anao amin'ny liona va. 12 namaly ny mpanjaka Daniela hoe ry mpanjaka ho velona mandrakizay ane ianao, Andriamanitra efa naniraka ny anjely ka nanakobona vavany liona tsy andratra, satria famarinana no hitany tamiko, ary teo anatrianao koa ry mpanjako tsy nanao ratsy ao. De faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina avy tao an-davaka Daniela, de nakarina avy tao an-davaka Daniela, ary tsy nisy naratra izy satria nino an'Andriamanitra. Ry havano, zavatra impossible nge zany hoe alefa ao anatin'ny toerana misy liona ianao kanefa dia tsy afaka anao nanainona taminao le liona, tsy nandratra anao le liona, tsy namonina faty anao le liona. Zavatra impossible zany amin'ny maha-olombelon'olombelona, kanefa tonga possible zany satria nahoana? Satria zay le zavatra lehibe sy magaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona zay mivavaka amin'Andriamanitra sy mifandray amin'Andriamanitra. Misy zavatra tsy ampozina mihitsy ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona. Ka ny fraritsy ho ataoko androany am'izao faraparan-taona izao enkany tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny Daniela no amonjen'Andriamanitra anao ihany koa. Izy zavatra lehibe tsy takatra sainao ho ataon'Andriamanitra ao fiainanao. Ry havana, ianareo zay mahita sy mandre ahy androany, hoy aho aminareo, tsy mbola miova am'izany fianona ny vavaka ataon'ny olona zany ny tompoandriamanitra, tsy mbola miova am'izany famalina ny vavaka ataon'ny olona zany ny tompoandriamanitra. Hatramin'izao eo zao mihitsy no teny nataon'Andriamanitra any amin'ny Isaia 40:20 zao voasoratra, tsy miova aho hoy Andriamanitra, tsy miova aho hoy Andriamanitra. Tompoko ifarana ty taona ity, inona ny zavatra mba irinao ho ataon'Andriamanitra aminao mialohan'ny amaranana ny taona? O Jesosy, inona ny tianao ho ataon'Andriamanitra aminao? Dika zany fantaniny zany ry havana de zao, miandry ny vavaka ataonao ho Andriamanitra, miandry ny vavaka ataonao ny tompoandriamanitra, miandry ny fanirinao ny tompoandriamanitra hoe inona tokoa no tianao ho ataon'Andriamanitra aminao mialohan'ny amarananao, mialohan'ny amaranantsika ny taona 2020. O Jesosy amintsika rehetra, o Jesosy amintsika rehetra, raiso rema ho anao ty teny ity, raiso teny spesial ho anao ty teny ity, teny zay nataony Jesosy, ary ampiaro eo amin'ny fiainanao. O Jesosy, ao amin'ny Jaona 5:20, andiny 7:20 sy ny 7:20, andovakina amin'ny anaran'i Jesosy ray teny, Jaona 5:20 de ny andiny 7:20 sy 7:20, raiso rema ho anao ty teny ity, ary na inona no angatanareo amin'ny anarako Jesosy de ataoko izany mankalazany ny ray eo amin'ny zanaka. Andiny 7:20, raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho ataoko izany. Mazava be mihitsy ny teny nataony Jesosy. Akoatra zany tompoko, mahita olona Andriamanitra avy any ambony, mahita mpino kristianina izy,
am'izao vaninandro misy atsika zao olona tsy mbola nampiasa ny anaran' Jesosy mihitsy izy rehefa mivavaka sy mangataka amin'Andriamanitra. Ohatrany hoe mangataka maina be zao fotsiny izy fa tsy mampiasa ny anaran' Jesosy. O Jesosy am'ireny olon-dreny, o Jesosy aminao. Ino nge teny natao Jesosy atao am' Jaona 1:20 hoe vakina amin'ny anaran' Jesosy lay teny. Jaona 1:20 de vakitsika ny 7:20 sy ny 7:20 ary am'izany andro zany dia tsy anontany ahy na inona ianareo. Lazako aminareo marina de marina tokoa fa na inona angatanareo am'y ray de omeny anareo amin'ny anarako zany. Andifa 7:20 maraka kehitriny de tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangataha de azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Avany ambony Andriamanitra ho iaho no mahita fa be de be mihitsy ny olona na de kristianina mivavaka zao ary tsy mbola nampiasa ny anaran' Jesosy izy raha nangataka zavatra tamin'Andriamanitra. Maraka kehitriny ho Jesosy de tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Ampiasao ny anarako Jesosy raha mangataka zavatra amin'Andriamanitra ianareo mba ho azonareo zavatra angatanareo ka ho tanteraka fifalianareo am'ty taona de avitsika ity. Tomboko hoy aho aminareo zay mahita sy mandre ahy am'izao ory izao. Tiany hoe fahasoavana lehibe sy tena lehibe aminareo mpanaraka zao fantarany izao ny tombo Andriamanitra tsy toa. Tiany eo zany fahasoavana lehibe zany izy melony amaranantsika ty taona ity. Zany no antony natogan'Andriamanitra laza taminareo, laza taminao manokana fa miainy vavaka ataony olon'Andriamanitra sady mamaly an'izany vavaka izany eo amitsika tsiraray avy isam-batan'olona. Noho zany raiso torevitra omen'Andriamanitra anao zao fa izao no mpanompon'Andriamanitra misolo toerana azy hitondra ny afatra zay tiany ampitaina aminao mba ho ampiarinao mba hiainanao mba hatoganao azo valim-bavaka am'ty taona ity mialohan'ny amarantsika ny taona. Voalohany eto amin'ny alalan'ny vavaka ny zavatra tianao ataon'Andriamanitra aminao am'ty taona ity. Inona zavatra tian'Andriamanitra ataonao, tianao ataon'Andriamanitra aminao eto amin'ny alalan'ny vavaka izany. Inona avy le izy ary hoy aho hoe tanterao eo mpandolina mihitsy ny vavaka ataonao. Zany hoe mila manapa-kevitra hoe andeha andohalika mihitsy aho hitondra n'ity zavatra iriko ity amin'Andriamanitra fa iriko ho tanterany amiko mialohan'ny amaranana ny taona. Tandremo asa mametra ny herin'Andriamanitra zany ianao. Asa mametra ny herin'Andriamanitra am'Andriamanitra n'Andriamanitra de zay Andriamanitra izy fa tsy tahaka atsika olombelona zay voafetra ihany ny zavatra azotsika tanterahana. Ka veriko indray hoe aza mametra ny herin'Andriamanitra zany ianao. Faharoa manana finoana fa marina am'ireo teny zay fa nataony ny tompoandriamanitra. Ohatra raha nilaza izy om Jeremia 3:7 hoe antsoy aho de ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy saripatarina zay tsy takatry ny sainao de ho araky zany tokoa io Andriamanitra io de mino an'izany ianao. Mila mana finoana ianao. Sarotra be aminao matsy ary tsy vitanao ny anao vavaka mandoalika de hitondra le zavatra irinao amin'Andriamanitra am'ty taona ity raha ohatra ka tsy manana finoana ianao. Tsy ho vitanao mihitsy ny mandoalika mivavaka e. Zany nge problema na kristiana be deabe am'izao vaninandro zao e. Maniry ty zavatra avy amin'Andriamanitra izy kanefa raha mbatorona hevitra izy hoe tanterao am-pandoliana azy zany zavatra irinao zany de hoeto amin'ny alalana vavaka tsy vitana. Satria nahoana? Satria tsy manana finoana izy. Kanefa ahoana ny voalazany Hebreo 1:10 fa raha tsy amy finoana io voasoratra io e de tsy misy azo atao aza olona sitraka amin'Andriamanitra fa zay manatona an'Andriamanitra tsy maintsy mihiny fa misy izy ary tsy maintsy mihiny fa mpamaly soa zay mazoto mitady azy Andriamanitra. Zay ny faharoa. Fatelo atao fisoran'ny tenanao ianao
fa ianao io de olona efa nandray an' Jesosy ary olona efa manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao. Azaveko aminareo ry havana malala fa tsy mihaino vavaka ataon'ny olona tsy manana Jesosy mitoetra ho aminy ny tompoandriamanitra tsy to, tsy mihaino vavaka ataon'ny olona na izany izy miseho mitady an'Andriamanitra tokoa. Rehefa tsy manana Jesosy ianao monina ao anatinao de tsy mihaino an'izany olo zany Andriamanitra. Zany ke no antony natonga Jesosy nilaza fa izy ny lalany, tsy misy makany amin'Andriamanitra ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Ary Andriamanitra ray tsy afaka manao na inona eo amintsika zanak'olombelona raha tsy amin'ny alalany Jesosy Kristy zanany. Maro amin'ny olona nge ry havana no mino an'Andriamanitra, mino fisen'Andriamanitra, ary meky fa le nahary an'izao rehetra izao, le nahary antsika zanak'olombelona no Andriamanitra ivavahana. Fa saingy zao maro amin'ireny olona milaza azy mino an'Andriamanitra ireny no tsy manana an' Jesosy eo amin'ny fiainana, tsy manana an' Jesosy ho tompony, tsy manana an' Jesosy ho mpamonjy azy. De mazava be, inona moa zany no azon'Andriamanitra atao amin'ny olona tahaka zany? Averiko ndray fa Jesosy ny lalana. Raha tsy manana Jesosy ianao de tsy afaka hiaino ny vavaka ataonao Andriamanitra, de mitovy am'izany tsy afaka maly ny vavaka ataonao mihitsy izy. Kanefa tsika am'ty faraparana taona ity de andrandra valim-bavaka, no zany de atao fisorantenanao ianao fa efa niraisinao Jesosy ary efa manana azy monina sy mitoetra ao anatinao ianao. Fa efatra, ampiasao ny anaran'i Jesosy rehefa mivavaka sy mangataka zavatra amin'Andriamanitra ianao am'ty taona ity, ary tsy am'ty taona ity ihany fa miandrom-piainanao rehetra. Ny anaran'i Jesosy tompoko de anarana misy fahefana. Zany no antony natonga Jesosy ny teny hoe manaka ankehitriny tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Nangataka ihany ianareo fa nangataka fotsiny mivantana tamin'Andriamanitra, tsy nampiasa ny anaran'i Jesosy. De mazava ny teny Jesosy hitako izy izy avy any an-danitra mahita anareo a, fa tsy mbola nangataka zavatra tamin'ny anarako ianareo. Mangataha de omena ianareo de ho tanteraka fifalianareo Jesosy mialohan'ny amarana anareo ny taona. Ampiasao ny anaran'i Jesosy, anarana misy fahefana io. Zany nge mahatonga demonia manaiky ny anaran'i Jesosy rehefa ampiasana ny anaran'i Jesosy. Zany nge mahatonga ny aretina miala amin'ny tenan'ny olona rehefa ampiasana ny anaran'i Jesosy. Ary fadimy farany, miala am'le fiainana manota. Tsy afaka hiara-dalana ny olona mbola manota Andriamanitra. Zao no teniny Isaia 40:2 indro ny tana Jehova tsy fohy famavonjy, indro sofiny tsy landalovana famare. Zay voasoratra io. De amin'ny andiny faharoa de hoy ihany izy, ondray izy fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina tavany aminareo ka de tsy mihaino izy. Misy Andriamanitra, mihaino ny vavaka ataon'ny olon'Andriamanitra ary mamaly, toky efa nataony zany. Fa raha ohatra kosa tsy mahafoy miala amin'ny fahotanao ianao, tsy te hiala amin'ny fomba ratsinao ianao, fotra mahafinaritra anao ny miaina araka ny nofo, ny miaina araka sitrapony devoly, ry havanao, voasakana ny valim-bavaka, voasakana ny fangatanao amin'Andriamanitra, ary voasakana takizany ko ny valim-bavaka raha mikasa ny amaly vavaka anao Andriamanitra. Zay no natonga ny teny hoe miala amin'ny fiainana manota, miala zato isan-jato ny fiainana manota. Tapaho am'ty faraparana taona ity ny hevitrao fa ianao dia andatateraka ny fahotana, andatateraka sitrapony nofo, andatateraka ny fitarian'ny devoly, fa manomboka androany anaiky ny fitarian'Andriamanitra ianao. Ry havana, raha ekenao amin'ny fonao rehetra reo tenin'Andriamanitra zay nambarako taminao reo, raha ankatoavinao ihany ko, misy matoika fa ho fahasoavana be mihitsy ny fiainanao am'ty taona ity mialohan'ny amaranana zao taona izao. Marina fa miasarotra ny fiaina eto ambony tetany ity, miamafy ny zavatra atrehan'ny olombelona eto ambony tetany ity, fa ny olona zay nandray an'izay afatra ny entiko zay ho avan'Andriamanitra izy.
ary ho asen'Andriamanitra fa misy izy ary tsy miova izy fa zay nataony fahiny de mbola aina tao malaka kehitriny. Ivavaka isika am'izao fotoana zao, apetrao amin'ny fonao ny tananao, raha afaka mandoalika de mandolia anao. Ivavako anareo ao mba iaino anareo Andriamanitra sady amalivavaka anareo Andriamanitra am'izao faraparany taona izao. Ary ivavako anareo ao fa raha sanatrika marary anareo de hositrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aondreo lohanao azy. Ivavakatsika Tompoandriamanitra, rilay Andriamanitra tsy tompon'izao rehetra izao. Misaotra anao hoany amin'ny afatra nampitondrainao ahy teo, nambarako tamin'ny olona fa misy ianao mihainy vavaka ataonay zanak'olombelona ianao sady mamaly an'izany vavaka izany eo amin'ny fiainanay tokoa. Ary efa nirary soa ao mba azo valim-bavaka avokoa ny olona rehetra mialohan'ny amarana ny taona. Andriamanitra mamindrafo amin'ny olona ianao ka ny fanenao masina ny amangy azy, ka ho araka le afatra namara teo mihitsy ny fiainana, ho araka le condition ny takinao teo mihitsy ny fiainany. Ary na iza minao zao afatra netiko zao ary makatoy izany de asehoy ny mandriamanitra anao, asehoy ny mandriamanitra anao. Eno vavaka izy, valivavaka izy. Ary na de zavatra fara zay sarotra indrindra ho tanteranao fiainanay azy amin'ny maha-olombelonanay de ataovy possible eo amin'ny fiainana. Ry Tompoandriamanitra tsy misy tsy hainao atao. Ary amin'ny anaran'i Jesosy reo olona marary sy traniko, ampiasaiko ny anaranao Jesosy, ampiasaiko ny anaranao Jesosy, anarana misy fahefana. Sitrana ny olona rehetra marary, miala amin'ny tenan'ny olona ny herinaretina, miala ny trany tapidokatra ny Alahady. Ary misy tova marary, misy fivitosana vatantenan'ny olona, esorona androany de androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Misaotra ry Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka miorotra anatrianao ao. Halleloia, amen. De zao no teniko manaraka mialoha teny isarantsika. Tianao ny Tompoandriamanitra, tianareo Tompoandriamanitra, tsy kisetrasetra mihitsy zao ianao nandre ny afatra netiko androany zao. Ary efa voniny Andriamanitra ny amaly anao amin'ny fomba magaga. Ry havana, mino an'izany ianao. Zay le condition anankiray, mino an'izany ianao. Fa ity misy afatra anankiray perako aminareo. Iriko anareo tompoko, meloany amaranantsika ny taona, tonga ava mihitsy ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Tena tonga ava mihitsy. Raha manentana anareo mba ho avy ao de aoko fantatrareo fa tena fitiavana asehon'Andriamanitra anareo zany. Tonga ava mihitsy anareo. Inona ny zavatra hitranga am'izao vandro vitsivitsy meloan'ny amarantsika ny taona izao? Anao zavatra lehibe aminao Andriamanitra, anao zavatra lehibe aminao Andriamanitra. Fotoanan'Andriamanitra natao anao zany ka de tonga ava tompoko. Io voalaza io ny fandaram-potoana amin'ny 9 ora, amin'ny 7 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 12 ora ary amin'ny 2 ora tolakandro. Amreto ora reto amreto andro reto Alahady izy io dia isy fotoana spesial. Ny Alahady 10 volana Novambra izao, volana Desambra safady. Ny Alahady 10 volana Desambra dia isy vavaka fansorana deloilo ho tanteranay ao fiangonana RHEFI Androndrakely. Fa ny hariva izy io le amin'ny 2 ora tolakandro. Raha ny voalaza amin'ny baiboly moa no jerena de ampiasaina ny deloilo raha anokana zavatra anankiray, raha anasitra ny marary, raha amoaka demonia, raha misy zavatra tianao ho tanteraka. No zany indrindra dia tonga avy anareo amin'ny Alahady 10 volana Desambra izao. Tonga avy ny maraina de toizana ny hariva amin'ny 2 ora tolakandro misy vavaka fansorana deloilo. Ny Alahady 17 volana Desambra indray ny maraina io dia anao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra isika rehetra. Ka ho anareo zay fa nanitsika tokoa nambaravary ny trano fiangonana RHEFI Androndrakely io, ho anareo zay fa nahita soa
tamin'ny alalan'ny torotena ny afatra nentinay de asaina daolo ianareo ho avy amin'io alahady fa 7 volana desambra io amin'ny 9 amin'ny 8 amin'ny 10 ary amin'ny 12 iaraka no fisaorana an'Andriamanitra miaraka amin'ny fanatim-pisaorana inona avy reo zava-tsy zay fa nataon'Andriamanitra ho anao rehefa nandray ianao tsy maintsy tonga zay ny tsara indrindra tsy maintsy tonga mba hanao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra arareo ty ho andro anasainay anareo io fa tena mahasoa anareo zany ary mitondra fanatim-pisaorana mihitsy anao sanatria ve tsy mbola nisy masandro mihiratra ho anao mandraky ty ny androany tokava ihany amin'io alahady fa 7 volana desambra io manao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra nitoko anaty baiboly mantsy tahaka ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Joba taorina fisaorana sy fakasitrahana nataony Joba an'Andriamanitra dia niova ny tantaram-piainan'i Joba nataon'Andriamanitra tsoronika avy any an-danitra ny fitany sy fanambinana ka dia tafita somatsara ary tsara fefara Joba zay mazava-dehibe ny fotoana itompoko razoko terena moa ianareo de nitereko mihitsy fa sainky ianareo misafidy tongava tompoko tongava fa ny alahady hariva indray amin'ny roratolakandro amin'ny alahady fa 7 volana desambra io ihany itsika rehetra indray de iaraka anao fiankohofana io onatren'Andriamanitra itsoka an'Andriamanitra amin'ny alalany hira zay zany no ataontsika amin'io isy toroteny foy fa tena hoe fiankofana fiondrena fitsofana an'Andriamanitra no tena ataontsika mibatoerana amin'io zany hoe ny fotoana maraina de mitoy ny fotoana hariva zay ny marimarina kokoa mino isika fa tsy andalo fotsy ty taona diavitsika ity fa tena aneo zavatra lehibe sy mahagaga amitsika Andriamanitra koa saina ianareo tompoko tongava tena tongava zay zany tompoko de mametraka ny mandra-piona manao veloma anareo tompoko samy ho tain'Andriamanitra tsika rehetra tompoko veloma tompoko